Manjakaranza bola lavalava izay ihany eo anivon'ny ligy Analamanga ihany koa nono izay efa mikaroka sy mieritreritra sahady zany ny fandaharam-potoana amin'ity taom-pilalaovana ity. Nandritra ity fivoriam-be ity tokoa dia nitondra fanazavana mahakasika izay fandaharam-potoana ny ligy Analamanga izay ny filohany Fenoasina Rakotomalala araka nambarany ary dia hanomboka amin'ny volana May ho avy izao ny taom-pilalaovana 7-20 sy 20 sy ny fanazavana ihany koa mahakasika ny fananana zay mety ho tatan'ny fédération zay tsy ekeny izy ireo. Mahakasika ny fifananana eto Analamanga moa zany dia efa voafaritra ny fandaharan'asa manomboka amin'ity volana May ho avy zao ty. Raha ny tokony izy dia tokony nisokatra amin'ny 10 May zao ny championnat eto Analamanga amin'ny skazy rehetra zany. Marobe zany zavatra efa tafiditra anatin'ilay hoe fandaharan'asan'ny ligy Analamanga. Misy amin'ity taona ity ny resaka formation dia zavatra tena tsy azo tsy niafina ivery fa anisan'ny mampandroso ny rugby eto Analamanga ny resaka fanentrehana formation ka anentanako zany ho an'ireo teknisianina sy ireo tompon'andraikitra ny fileovana tsirairay mba hanaraka an'izany. Eo ihany koa ny formation na resaka arbitre satria araka ny resahantsika dia tsy ampy anisan'ny effectif ny arbitre manatanteraka ny lalao eto Analamanga. Dikany zany mila relève foana ny arbitre, mila ampino ireo arbitre rehefa misy ireo dia anisan'ny programme anasan'ny ligy Analamanga ihany koa zay efa hanomboka amin'ity volana May ity ihany koa zany alohan'ny hanombohan'ny taom-pilalaovana. Dia raha mahakasika ny taom-pilalaovana manokana dia tsy miova tamin'ny herintaona ihany izy top 14 junior rugby féminin izay mizara skadzy anankiroa première division sy deuxième division. Dia ny olana kely fotsiny zany zao eo amin'ny resaka licence izay hojerena miaraka ny fédération anatanterahana satria raha tsisy licence tsy afaka manatanteraka n'ilay fananana ny ligy Analamanga. Dia eo zany no resahana miaraka ny fédération hoe inona ny vahaolana mba ahafahan'ilay taom-pilalaovana misokatra zany amin'ny 10 May zao. Natrika ny fivoriam-be amin'ny fédération ihany koa tamin'ity androany ity nisy ny fanamarihana vitsivitsy izay mety ny filohan'ny ligy Analamanga. Raha fitinina inona ny azonao ambara mahakasika an'izay? Mahakasika ny resaka tatao anatin'ny assemblée générale moa zany dia zao hoe ny ligy Analamanga tokana ny tanjona dia hoe ny fampandrosoana ny rugby. Dia io tsy maintsy jerena daholo hoe inona ny zavatra nety sy ny tsy nety mba ahafahana mifanitsy sy mifanoro hoe sao dia mba tokony izao ihany koa ilay izy mba ahafahana manatratra an'izay tanjona izay. Dia ho an'ny ligy Analamanga manokana raha manana ny fandaharan'asana izy mahakasika ny top 14 sy ny maromaro ireo fandaharan'asan'ny ligy Analamanga izay azo lazaina fa misy ny resadresaka mandeha any hoe tediavin'ny misy recommandation avy any amin'ny RB mitady hitantana ny anerin'ny fédération andray ny top 14. Za moa zany teo no niteneniko hoe tsy tokony ho any amin'izay tokony ho lalana fa io programme anasan'ny ligy Analamanga manokana dia anjaran'ny ligy Analamanga no efa nampandeha anazy rehefa mandeha tsara amin'ny tena tokony izy amin'izao fotoana izao fa ny fanampiana avy any amin'ny fédération tokony hoe resaka formation d'entraîneur no resaka teo hoe ahoana ny fomba hanatsarana ny resaka teknika dia mila fanampiana mila formation zany ireo entraîneur ireo mila qualifiena mba ahafahan'izy ireo mitantana n'ilay top 14 mba hisian'ny fandrosoana hatrany zany ao anatin'ny resaka teknika. Zay zany ny zavatra anankiray anisan'ny niresahako tamin'ny fédération teo iveko fa tokony mba hisisiny ngamba raha no nambarako amin'izay teo izay zavatra.